Santionan'ireo vaovao arahantsika amin'ity alakamisy 4 aogositra 2024 ity. Anangana uzina lehibe amadika ny ranomasina ho rano fisotro sy afaka andrana fambolena any Ambovimbeandroy ny fitondrana fanavozana. Tsy maintsy onerana mialohan'ny kitiana ny fananany ireo olona manana fananana voakasika amin'ny tetikasa flyover. Tsy misy mpitsabo miasa intsony ao amin'ny centrale thermale Ranomafana mikorontana tanteraka ny fitantanana ny centrale amin'izao. Miarahaba tokilasy tompokivavy tonga soto anatin'ny fampahalalam-baovao manasantsika rehetra ary anaraka hatramin'ny farany. Tsy azo ekena intsony ny fisian'ny praitandrazana mijaly noho ny tsy fahampindrano ka tsy maintsy jerena vahaolana maharitra fa tsy tetikasa saritsary na hitadiavana famatsim-bola fotsiny no atao. Io no nambaran'ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Mikael Randrenirina raha nampahafantatra ny fisiana tetikasa goavana amatsiana rano fisotro madio sy fampiasa andavanandro ho an'ny mponina any amin'ny faritra Atsimon'Nosy izy. Efa andalam-panomboana ny tetikasa ananganana uzina lehibe amadika ny ranomasina ho rano fisotro sy andrana voly any Ambovimbeandroy. Babi Stéphane sy Mamra Boavson. Intsony mahita ny vahoaka malagasy mbola mijaly noho ny tsy fisian'ny ny rano fisotro madio hoy ny filohan'ny fanavaozana. Asa maro lafo no miara tanterahana amin'izao any amin'ireo faritra Atsimon'Nosy izay tena ianjadiana izany. Asa miatraika mivantana amin'ny fiainana andavanandro ny mponina no atao fa tsy tetikasa hitadiavam-bola fotsiny toy ny hatramin'izay hoy ny colonel Randrenirina Mikael. Misy hira malaza any Androy milaza hoe Androy tany milevindrano. Rehefa inona ny ireny dia misy milaza hoe tsy misy ilainay hoy izy raha tsy rano. I Androy dia misy vahoaka tia mamboly, mazoto mamboly fa noho ny fisiany tsy fahampiny rano sy ny rotsakorana any amin'ny faritra Androy izay dia mijaly fahizay ny faritra Androy. Indraindray zahay any Androy mieritreritra hoe ampahatraina antsitrapo ve i Androy mba hahazahoana famatsim-bola isan'andro, isan-taona. Raha izany tokoa ny zavatra misy dia toy ny mialatsiny mampiasa teny frantsay kely otage le vahoaka any atsimo. Efa ho vita amin'ny faran'ny volana aogositra izao ny tetikasa fisontonana rano avy eo Andranogo makany Ambovimbe izay amatsy ny apahany amin'ny filan'ny mponina. Ho fanampin'izay dia ahorona ao Ambovimbe ihany koa ny uzina lehibe hamadika ny ranomasina ho rano fisotro sy fanondrahana. Ny orinasa lauréate resources no anatanteraka ny asa rehetra. Uzina lehibe izay mpamadika ny ranomasina ho rano azo ampiasaina amin'ny fambolena sy azo sotroina amin'ny teny frantsay dessalement. Zay no nisiny izao tetikasa androany izao. Raha tsy miova ny fandaram-potoana dia amin'ny faran'ny volana reo orinasa reo efa tonga any Ambovimbe. Ny toerana tena asiana azy moa zay toerana atao hoe Tsirangoty 7 kilometatra mialan'ny Ambovimbe izy io, izany hoe tsy maintsy mbola manao pipeline eo amin'ny 7 kilometatra mitarika azy makaty Ambovimbe. Tsy ho lanin'ny Ambovimbe io satria ny mponiny Ambovimbe mety tsy ohatra ny 5,000 sy ray alina akory, mety tsy ohatra ny 15,000 akory, nefa izy io natokana ho an'olona 5,000 sy 7 alina. Dia mbola ho jerena indray koa ny mety hanitarana azy amin'ny faritra manodidididina ny Ambovimbe mba hahazo rano. Ny fitaovana rehetra izay amboarina any Chine amintsika miteny izao mety novambra no tonga eto Madagasikara dia manomboka manao ny fandrafetana ny usine zareo dia raha nyresaka anjareo any amin'ny faran'ny volana janoary dia efa afaka mandeha ny rano any Ambovimbe. No tanterahana teo anatrehan'ny filohan'ny fanavaozana Randrenirina Mikael ny fanaovan-tsony ny fifanaraha-piaramiasa teo amin'ny orinasa lauréate resources sy ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministry ny rano, fidiovana sy fanadiovana.
taorian'ny tranga tany Betroka dia nidina tany Vangaindrano indray ny ekipa faharoa mpiambina manokana ny filohan'ny fanavaozana rehefa nahazo iraka hanao famotorana momba ny zaza varira iray izay misy mikasa hivarotra. Araka ny angom-baovao mari-potitra dia fantatra fa misy olona roa tonga eto an-drenivohitra mitady mpanambola hividy io zaza varira io. Natao avy hatrany ny velapandrika ka noraisy potsiny ireo olona roa ireo ary nentina nidina tany Vangaindrano. Rehefa tonga tany an-toerana dia natao niantso ireo namany izay mitazona io zaza varira io izy roa ka nofandriana fa hoe efa tonga ny an-toerana ihany koa ilay mpividy miaraka amin'ny vola. Lehilahy efatra no tonga avy any ary nilaza izy ireo fa ny naman'izy ireo iray hafa dia efa lasa naka ilay zaza varira any amin'ny toerana misy azy. Avy hatrany dia nosamborina ireto efadahy ireto ary nasaina nanondro ny trano nitazomana ilay zaza. Hita tao amin'ilay trano ilay zaza ary mbola velona soamatsara. Rehefa noadidina ireo pakan-keriny dia namboraka fa ny dada toa ny zaza varira io ihany izay antsoina hoe Marolahy, mpampianatra ao amin'ny CEG ao Vangaindrano no atidony kotrika ny teti-dratsy rehetra. Misy 5 zany ireo olon-dratsy voasambotra tamin'ity raharaha ity ary mbola mitohy ny fanadihadiana atao any an-toerana. Vaovao ny toe-karena manomboka izao dia tsy maintsy omena vahana ireo mpandraharaha ny fotony ampiakarana ny toe-karena. Anome tantsoroka sy fanohanana azy ireo ny ministeran'ny varotra sy ny fanjofana amin'ny alalan'ny fanomezana fanofanana ireo mpandraharaha izay manana viana anondrana vokatra maka ny velany. Ny songadin'ireo nandritra ny fanokafana ny foara ekonomika manandratra tao Ambatondrazaka renivohitra ny faritra Alaotra Mangoro andiany voalohany ity foara ekonomika manandratra ity. Any an-toerana manao ny angom-baovao Jaona Dimy Olosalama miaraka amin'ny televiziona malagasy any Ambatondrazaka. Ny famokaram-bary no iankinan'ny fiarikarenan'ny faritra Alaotra Mangoro, izany hoe nisy 100,000 fiveloman'ny mponina dia avy amin'izay fambolem-bary izay avokoa. Amin'izao dia misedra olana goavana ny fambolena vary satria miaratsy hatrany ny tontolo iainana ka tsy maseka ireo tanimbary intsony ny ranonorana. Manampitrotraka izany ny fahasimban'ny fotodrafitrasa toy ny todrano. Amin'izao dia latsaky ny 530 ny tanimbary sisa no mahazo rano ka mampiena be dibe ny vokatra miakatra ka tsy maintsy hitadavy ambaolana. Ny ezaka atao zany amin'izao dia rotonto. Misy ny atao fanjakana folibe miaraka amin'ireo projet zay rahana mpamatsivola ny fanatanterahana azy. Dia misy kosa ny andraikitry ny faritra, zany hoe reo amin'ny fotodrafitrasa zay ataoko hoe madinika salatsalany sahaza ny tetibolan'ny faritra no atrehana. Amin'izao tsika miteny zao zany dia eo amin'ny roapolo eo ny fotodrafitrasa ho ajarina amin'ity taon'ity. Izany dia hotanterantsika amin'ny alalan'ny famatsimbola ny pristorana ny Ambatovia. Dia mizara roa izy io, mizara roa ny fanatanterahana izay fanajarena fotodrafitrasa momba ny vary zay. Ny aty amin'ny avaratra izay manana velaran-tany midadasika dia izay nanaovantsika azy. Fa kosa ny any amin'ny tapany atsimo ny faritra Alaotra Mangoro dia ilay ataontsika hoe mini périmètre irrigué no atao. Izany dia mahazo roa, sady eo ny fampiakarana ny vokabary ary eo koa ny fiarovana ny ala tsy potika. Na eo aza izany dia azo lazaina fa manana otrikarena maro ny faritra Alaotra Mangoro. Ilaina nefa ny fandrindrana eo amin'ny asa famokarana sy ny fitadiavana lalam-barotra antony iray nanatanterahana ny foara ekonomika voalohany tamin'ity taona ity foara manandratra. Zava-dehibe tokoa ny hetsika toy izao satria voalohany moa zany fotoana izy io ahafahan'ny faritra manandratra ny vokatra sy ny arena misy ao aminy. Faharoa manaraka an'izay ihany koa dia fotoana izy io ahafahan'ny mpandraharaha, ao ny mpamboly, ny mpivarotra, ny mpanodina na ny industriel sy ny fanjakana ary ny mpanjifa zany mihaona anaty toerana iray mba ahafahan'izy ireo mifanakalo ny paikady ilaina rehefa hanao ny fandrarahana sy koa hoe rehefa hanao an'izany fanjifana izany.
nandritra ny lanona ofisialy ihany koa no nanambaran'ny ministry ny varotra ny tokony hanaovana tantsoroka ireo mpandraraha ity efotony ary hirosoana ihany koa ny amin'ny fanondranana vokatra ny ivelany. Tafiditra soana tsara ao anatin'ny anjara asany avy ao amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana izay aramentana amin'ny antenemeran'ny varotra sy ny indostria ny manome tantsoroka an'ireo mpandrarahantsika ireo mba ahafahan'izy ireo mahazo fiofanana mahakasika ny fenitra sy ny kalitao izay takin'ny tsena indrindra ny tsena iraisam-pirenena ary porofon'izany fiaramentana izany dia nitondra delegasiona marina avy amin'ny ministeran'ny varotra raha tsy teniny avy ao amin'ny peazy ilay kafa zany izy ny fampahafantarana antsika mpandraraha hoe inona ny fenitra takin'ny tsena eo anivon'ny continent afrikana zany ahoana ny ahafahantsika manondrana eo anivon'izany tsena afrikana zany satria araky ny taremarika azy dia manodidina ny 1.4 miliary eo ny mpanjifa ao anivon'izany tsena afrikana izany ka mety azahoantsika tombony any manondrana entana eo anivon'izany tsena afrikana izany. Misy ihany koa ny stand maromaro izay misy anay ministeran'ny varotra ahafahantsika zany manantona n'ireo tompona andraikitra raha afantatra bebe kokoa tsika hoe inona ny paikady na ny dingana ilaina rehefa anafatra anondrana entana anivelany isika. Ny ministry ny atansi ny fitsinjakam-pahefana no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity foary manandratra ity amin'ny ministra Piay azy ny fatra loatra mangoro na mafisiny teto fa tsy maintsy omena vahany ireo orinasa aty antoerana na mpandraraha madinika na salantsalana io satria ny vinany ny fitondrana fanavozana dia ny hanafoanana ny fanaovana mpimamba. Ministra efatra mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta moa no tonga nanotrona ity foara ekonomika andiany voalohany ity izay natao teto Ambatondrazaka ka hatrano eva misy 50 no mandray anjara amin'izao hetsika izao. Vaovao mikasika ny famatsiana herinaratra alina efa ho tamin'ny 1.20 ora dia nidina tampoka teny amin'ny Afripower teny Mandro Seza ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Rabearmanga Radonirina Luka. Nisy olana ara-teknika ny milina famatsiana herinaratra izay tokony hamokatra 5 hatramin'ny 10 megawatt ka nampikatso ny famatsiana. Vantany vonary io olana io ny ministry ny angovo dia teo ny eo ihany dia nidina ifotony ny jery ny zavanisy sy ny vahaolana faran'izay aingana namerenana ny fampiodinana ny milina mba tsy hisy fiantraikany amin'ny mpanjifa. Efa hitany tsy fihetezana vita ny fanamboarana ary efa miverina amin'ny laoniny ny famatsiana herinaratra avy amin'io milina eny amin'ny Afripower eny Mandro Seza io. Fandanin'izay dia efa miroso amin'ny fandatsahana orana artifisialy ihany koa ny ministeran'ny angovo sy ny jirama hitazomana ny ahavon'ny tohodrano ao Andekaleka isoroana ny mety ho tsy fahampiana amin'ny famatsiana herinaratra azo avy amin'ity toby famokarana ity amin'izao fotoana ny maintany izao. Eo amin'ny lafin'ny fiaramiasan'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo amin'ny any ivelany indray dia noraisin'ny ministra Rabearmanga Radonirina Luka teny amin'ny Bron teny Ampandrianomby ny solotenan'ny Chambre du commerce et de coopération Canada Madagascar izay mandalo eto Madagasikara amin'izao. Nandritra ny fiainana dia nanolotra ireo tetikasa lara-pamiana ao anatin'ny fandaranasany ny ministra tetikasa izay tohanan'ny Chambre du commerce et de coopération Canada Madagascar ara-teknika sy ara-bola. Ny fampizara ihany koa ny andany sy ny ankilany momba ireo laharam-pamiana sy ny vina iraisana ho fampandrosoana ny sehatry ny angovo eto Madagasikara. Tanjona amin'izao fiaramiasa izao ny fisariana fampiasam-bola sy fanohanana anatanterana ireo tetikasa stratégique ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ity ministera ity ho tombotsoan'ny firenena. Vita sonita amin'ity fotoana ity ihany koa ny Memorandum of Understanding na ny MOU izay manamarika amin'ny fomba ofisialy ny fiandohan'ny fiaramiasa. Fa miroso amin'ny fanavoazana rafitra sy fitantanana ny voamiaran'ny ranomasimbe indiana na ny COI amin'izao mandalo eto Madagasikara ny sekretera generaliny Dr Ibrahim Norbert Richard
ny resaka sy nampahafantatra ny vinany sy ireo lahara-pahamehana petrany ary ny tetika asa tanterahiny COI ho an'ireo firenena mpikambana ho aminy ary anisan'izany mazava ho azy i Madagasikara. Girardora Mambasoa sy Tojo Fanomezana. Ny fanavozana ny rafitra, ny fitantanana ary ny fomba fiasa no lahara-pahamehana napetraky ny sekretera jeneraly ny voamera ny ranomasimbe indianina na ny COI ny Dr Ibrahim Norbert Richard. Fanaby izay hevery no fototra anamafisana ny fahombiazana ny fikambanana sy ampitomboana ny fiantraikany ireo tetikasa entiny ho an'ireo firenena mpikambana. Nambara ny fampifanaraka tanteraka amin'ireo lahara-pahamehana efa napetraky ny COI izany ny fanavozana izany. Efa taona zany nisiany COI ka hatreto mbola tsisy fiovana na fomba fiasa zany na fomba fitantana ny COI. Le visionko zany fomba fijeriko ny hitondrako ny COI zany efa niresako tamin'ny état membre tamin'ny conseil des ministres ary tsy nisy nandà. Entiny Dr Ibrahim Norbert Richard manatanteraka izany vina izany ny traikefa azony anandritra ny asany teo amin'ireo sehatra iraisan'ny pirenena maro. Manampahaizana manokana momba ny fampidirana isam-paritra na ny intégration régionale izy. Efa secrétaire général lefitry ny Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique na ny OEACP ihany koa ny tenany ary nandray anjara tamin'ny fanavozana ny rafitra sy ny fitantanana atao amin'io fikambanana io. Eto zaho mitondra ny trakefako izay azoko tary mba afako tsaratsara bebe kokoa ny fomba fiasan'ny COI zay akaiky zaho kokoa satria za zanaky COI ihany ane za zanaky océan Indien ary magnakeikikaiky kokoa ny Madagasikara. Ho an'i Madagasikara manokana maro ireo tetikasa tanterahany COI toy ny fiarovana ara-tsakafo sy ny fahasalamana, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fiatriana ny fiovan'ny toetrandro, ny fitaterana an-dranomasina ary ny fanamafisana ny fiaraha-miasa ara-toekarena eo amin'ireo firenena mikambana. Resaka santé, ny fahasalamana firy 4000 professionnels de la santé no volavolainay tato agnatin'ny COI. Agnatin'ny 4000 zany misy minimum 2000 gasy. Ato zay andeha amin'ny Nosy zay inauguré misy centre amin'io réseau Sega One Health io misy centre forononay ao Nosy Be ao. Centre de mise en quarantaine fanaovana fitiliana olo zany raha misy ayay ary amin'ny aéroport ary satria no aéroport international de misy centre ao napetraka any Tuléar ohatra manome de bourse de Thésard zay formé amin'ny institut halieutique ny Tuléar io misy fiaraha-miasa zay miaraka amin'ny institut halieutique zay zao efa misy fiaraha-miasa foana zay renouvelenay izy io. Amin'izao fotoan'izao dia mivory eto Madagasikara ireo tompona andraikitra ao amin'ny COI andinika ny architecture régionale de sécurité maritime na ny ARSM rafitra mikendry ny anamafisana ny fiarovana sy ny filaminana ny ranomasina eto amin'ny ranomasimbe indianina. Resaka fampandriana ny fahalemana ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga mpiara-mio amin'antoka akaiky amin'ny fitandronan'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eny anivon'ny Fokontany ny fisian'ny Andry Masom-Bokon'olona manome lanja tanteraka azy ireny ny faritra Analamanga natomboka ny fizarana fitaovana ahafahan'izy ireo manatanteraka ny tsakany sy andavany ny andraikiny tsy hijanona eto an-drenivohitra ihany fa hitoy amin'ireo distrika sy Fokontany manerana ny faritra Analamanga izay. Tojo Fanomezana. Ato amin'ny faritra Analamanga namafisina ny fitandrona ny fandriam-pahalemana tsy ny mpitandro ny filaminana iray rentsony no manao izany mifanometanana ny rehetra ny faritra ny commune ny Fokontany eny hatramin'ny vahoaka eny fotony mihitsy samy mandray ny anjara tandrify azy toy ny fanaovana Andry Masom-Bokon'olona. Ny Andry Masom-Bokon'olona ny quartier mobile ary ny Fokontany
ianareo ny tena mpiara-miasa akaiky anay fotony, ianareo no maso sy sofo ny fanjakana, ary ianareo ihany koa ny mahalala ny zava-misy ny fotony amin'ny zava-mitranga rehetra. Fantatsika ny zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika, ary izay indrindra no hanamafisana izay fiaraha-miasa izay. Izay dia vonona amin'ny fiaraha-miasa aminareo ary manantena mandrakariva ny fanatsarana izany fiaraha-miasa izany. Ianareo mahafantatra ny olona ny vezivezy eo anivon'ny fokotaninareo, na olona ratsy na olona tsara. Mba hahafahan'ireo andro masom-pokon'olona ireo manao ny asany atsakany sandavany, mila fitaovana izy ireo, ka izany indrindra no nanoloran'ny faritra Analamanga ireto gilet, sifflet ary torche ireto. Gilet miisa 3,000, sifflet miisa 3,000 ary torche miisa 500 no aparitaka maneran'ireo fokotany 500. Dia hitondrako fisaorana ihany koa isika andro masom-pokon'olona izay na dia mbola tsy nisy aza ny fampitaovana izay ataontsika androany dia efa nanao ny ezaka rehetra niara-netana, niara-nisalaso ny fanometanana tamin'ireo mpitandro ny filaminana, ny amin'izay fampanjakana ny filaminana any amin'ny fokotany misy antsika tsirairay avy izay. Ny andrasan'ny vahoaka Antananarivo, ny andrasan'ny vahoaka Analamanga amintsika tsirairay avy dia ny mba iaina ao anatin'ny filaminana mba handry fahalemana ny tany eto amin'ny tanàna Antananarivo sy manerana ny faritra Analamanga, koa mankahery misaotra ny amin'ny fifanomezan-tanana ao anatin'izany adidy masina sy lehibe izay raisintsika ho an'ny vahoaka na eto amin'ny tanàna Antananarivo na eto amin'ny faritra Analamanga izany. Ankoatr'ireo dia nanolotra finday avy isaky ny fokotany ihany koa ny komuna Antananarivo renivohitra. Izany dia mba hanafaingana ny fifandraisana sy ny fifaneraserana eo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana. Mbola hitohy amin'ireo distrika rehetra ato anatin'ny faritra Analamanga ity fampitaovana ny andro masom-pokon'olona ity. Fa misedra olana ara-pitantanana ny complexe thermal ao ranomafana ny fanadina amin'izao toeram-pitsaboana karazana aretina maro amin'ny alalan'ny rano natoraly misy soufre izy ity. Vokatra izay dia tsy misy mpitsabo miasa intsony ao ankehitriny nefa ilana dokotera ny fandraisana tanana ny marary tonga ny amin'izany centre thermal ranomafana ny fanadina izany. Vola Refarasosy Toutson François. Nisy andian'olona nanakorotana teto amin'ny centre thermal ranomafana niditra ankeriny teto amin'ity ivitoeram-pitsaboana amin'ny alalan'ny loharano natoraly ity izay fantatra fa foto-drafitr'asa-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Anisany voarobana nandritra izany ny mpitantana teo aloha. Tafafindra tany Manakara nikarakara ny paperasy ny taratasy ny rehetrarehetra amin'ny fifindrana gaga sy talanjona na heny fa hoe norobain'olona ny entako ary nafindra amin'ny toerana tsy voafaritra izay nataon'olona ivelan'ny ministera. Fa tsy ahivina antsika fa toerana ny ministera ny fahasalamana ary ny fanapa-kevitra dia ny ministera ny fahasalamana ihany koa raha ny feritreretako azy amin'izay zavatra tokony ho raisina. Ary niezaka napafantatra ny fanjakana foibe na tany amin'ny ministera io na tany amin'izay fantatra tany ambony. Ary amintsika miteny zao dia any amin'ny fitsarana ny rara etsaka nefa ny natao ny fanadihadiana sy ny rehetrarehetra dia any ampelantanany fitsarana zany ny rara makasika ny fandrobana ny entako. Miantso vahaolana amin'ny fanjakana foibe ireo tompona andraikitra eto amin'ny centre thermal ranomafana. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana izay maefa amin'izao fotoana izao. Misy ny ministera piay, ny ministera ny fahasalamana, ny ministera ny fitsarana izay voatonoko teo. Fa mangataka amin'ny Andriamatoa Foloa ny fanavaozana Randrenirina Mikael mba hijery akaiky ny makasika ny zavatra mitranga atia ranomafana ifanadina fa be ny zavatra mbola angatana fanampiana avy aminareo ary nijery efa nareo akaiky makasika ny complexe thermal ranomafana izay miantoka ny lafivalonynosy tsisy tsy mahafantatra n'izany complexe thermal ranomafana zany raha tsy resaka fotsiny na toerana ny fitsaboana na ny fitoerana fitsangatsanganana. Nivoaka tamin'ny 9 Martsa 2024 ny didim-pitondrana mamaritra ny mahatoeram-pitsaboana miavaka ny eto amin'ny centre thermal ranomafana
avokatry olana misy io anefa dia lasa tsy misy mpiasa ny fahasalamana mampiodina io toeran'io amin'izao fotoana izao. Raha ara-tantara tokoa mantsy dia dokotera no miantsehatra amin'ny fitantanana ny complexe thermal ranomafana tao anatin'ny 7 taona ny siny. Takin'ny syndicat-ny mpiasa amin'izao ny famerenana ity tobo fitsaboana miavaka ity ho eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fahasalamana. Vola Farasosy Totson François ihany. Tamin'ny andro ny fanjanahantany tany amin'ny taona 1970 no fantatra fa azo itsaboana aretina maro ny loharano natoraly eto ranomafana. Teratany frantsay antsoina hoe Besson sy teratany malagasy antsoina hoe Rafilana no nahita azy ity voalohany ny karakara sy nanajary ny toerana ho lasa midadasika mba hikajiana ny kalitaon'ny rano. Avy telo eny noho ny ao Antsirabe ny velarantany misy ny fatra ny complexe thermal eto ranomafana. Tao anatin'izay 100 taona mahery izay dia mpitsabo sy mpiasa ny fahasalamana ara-dalàna hatrany no mampiodina azy ity. Ankehitriny voatohitohina ny zony marary tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitsaboana noho ny olana ara-pitantanana. Dia raha ny mpiasa fahasalamana sy ny mpiasa mpanjakana dia samy mitaraina daholo fa ohatrany to lasa fitaovana politika izay mpiasa mpanjakana lasa tsy misy fasahiana amin'ny tentsony ary ny fanatanterahana ny asa lasa to rehefa tsy manaraka an'ilay endrika politika dia voailika daholo ny rehetrarehetra. Ny mpitsabo manokana dia tokony mitana ny neutralité amin'ny resaka fandraisana ny marary sy ny fanatanterahana ny asa mba tsy isian'ny hoe fisalasalana ho an'ireo marary kanefa ny lasa tafiditra aty hatramin'ny sehatra fahasalamana zany ilay politika dia lasa sahirana ny mpiasa. Tsisy mpiasa fahasalamana intsony zany zao tsika raha zao miresaka zao miasa ao amin'ny complexe thermal. Ajanona amin'ny mpiasa ny fahasalamana ny fitantanana izay no etaetan'ny syndicat. Dia manana ny organigramme mitokana izy io izay misy médecin chef no voalohany tompony andraikitra ao dia misy ihany koa izy médecin inspecteur izay manampy anazy moa amin'ny fitantanana satria rattaché amin'ny SDSP koa izy io dia au niveau central izy amin'ny DHRD. Dia misy technicien ihany koa zany miasa ao anatin'ny centre ary ny pivot ihany koa dia mandoa vola amin'ny fandraisana tanana n'ireo mpiasa mila rééducation ao amin'ny complexe thermal ao. Nanamafy ihany koa ity ray aman-dreny mpiasa tranainy ity fa dokotera ihany no mahafehy ny teknika fitsaboana eto amin'ny complexe thermal ranomafana. Agnahy moa fa retirety lohany fandringana io raha io fa tsy raha ny elana dokotera teo hatamin'izay ko amin'izao zany eo sisy dokotera eo fa dia mpagnonotra igny ro eo igny sy manao consultation ny aretin'olona nefa dia ren'olona marary be ny ny ministère en santé ihany dia io nitantana an'io hatamin'izay jusqu'à ce jour. Anisan'ny fipetratakina ny famantarana mialoha ny toe-pahasalamany marary mialoha ny ampiasana ny ranomafana izay manodidina ny 30 hatramin'ny 50 degré. Antony iray lehibe tsy maintsy isian'ny dokotera manara-maso ireo tonga mitsabo teny eto. Zay ny zava-misy any ranomafana. Ho an'ny bealanana isika mivoatra ny fampianarana raha ny any amin'ny faritra Sofia iny no resahana ary anisan'ny tia mampianajanaka ny olonany. Raha ho an'ny ao amin'ny distrikany bealanana manokana ankoatr'ireo lycée mpanjakana dia efa feno lycée tsy miankina ireo commune roapolo any toerana amin'izao fotoana izao. Mampirisika hatrany iray aman-dreny ampianajanaka ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao bealanana indrindra fa niezaka amin'ny fahazoana vatsim-pianarana mba ahafahana manohy fianarana mankany ivelany. Ambintsoa Andriamasavelo. Commune 7 amin'ny roapolo ato amin'ny distrikany Bealana no efa misy lycée mpanjakana ara-dalàna ara-mpanjakana. Eo andalam-pananganana sy ampikarakarana taratasy ny 326 miampy fokotany 3 dia ny fokotany Amboametaka, Antsambalabe ary ny eto an-telopolo. Heripony fikonoana madiodio no nanaovana ny trano sy fampitaovana ary fiantohana mpampianatra any Amboalohany. Nasena manokana anjery ny fananganana lycée eto an-telopolo ny solombavambahoaka colonel Josandre René. Tany ray hektara eo no natolotry ny fianakaviana iray nananganana ity lycée ity. Hanampy ry zareo an-telopolo amin'ny alalan'ny siady izy. Lycée Mpokon'olona ho lasa lycée mpanjakana fahatelo ato amin'ny commune Batoriha ny eto an-telopolo.
misaotra anareo fokon'olo na foy fotoana hanamboarana io lycée io mila code misaotra ny ben'ny tanàna Ambatoria zay nanamia lasakatsigma folo mbola nanamia ordinateur koa ho antsika rehetra raha ohatra ka ekeny ben'ny tanàna jiaby fa anamia taolona 20 amin'io lycée io ny député de Madagascar voafidy tao-pialanana amin'ny alalan'ny siady. Ho an'ny fokotany ambometaka dia resin'ny zanaka ampelezana any États-Unis antanana ny efa mitanany efitrano lycée mpianatra mendrika tamin'ny baccalauréat tamin'ny faritra Sofia tamin'ny taona 5 izy ity ka nahazo vatsim-pianarana tany États-Unis ary miasa any amin'izao fotoana izao. Ary tegna angatahaka izany le resaka lycée mba vita mba ampianarantsika ny zanakatsika hafa mianatra. Fa maro olo izay minenana resaka fampianarana fa maro milaza fa tsy dia ilaigny izy maro olo manjary magnano collecteur manjary misy ny magnano business ndraha magnanjany fa hafa mianatra. Maro mipanakarena aty amin'ny distrikany Bealanana nefa tsy nandalo fianarana firy ataony kampianatra ho ohatra izy ireny. Mandrisika ny ray aman-dreny hampianajanaka ny solombavam-bahoaka colonel Josandry René ary vatsim-pianarana ny lalana madio ahafahana mandeha ampita-dranomasina ho izy. Fa io le mandeha Irake, mandeha Koweït, ka zah zany tsy dia mamporisika loatra. Ampianary ny fegny zaza zay ny atao. Vahoaka tia mampianajanaka ny aty amin'ny distrikany Bealanana misy sekoly ny fokotany rehetra sy ny zana-tanàna ngezangeza etsy ankilany. Ho fameloma maso ny kolotsaina tsy mihety dia mangataka ny chef sisikony Bealanana ny hanontana indray ny boky fomban-drazana tsy mihety ary ho aparitaka amin'ny sekoly tsirairay avy. Avy any Bealanana dia andao indray ho any Befandriana Atsimo sika betsaka ireo fitarainana voarainy eo anivon'ny fitaliavam-paritra ny rahatany sy ny firanatany any Atsimo andrefana mikasika ireo lalana voasakana anorenan'olona foto-drafitrasa tsy nahazona lalana ao amin'ny commune Befandriana Sud district any Morombe. Nidina ifotony avy hatrany ireo teknisiana nijerin'ny zava-misy sy nanamarina izany ary nandray fepetra. Joaquim Ambroise sy Razafy Sambatra Dieudonné, télévision malagasy any Morombe. Araka ny fehezan-dalàna 5 tsipika aotra 2 mifehy ny fanorenana an-tanan-dehibe dia tsy azo atao ny manangana trano na foto-drafitrasa 5 metatra miala ny ivony arabe ho an'ny tanàna manamorona ny lalam-pirenena. Araky ny tolo-kevitra sy ny volavolan-dalàna avy amin'ny ministerany asa vaventy izay nankatoaviny fanjakana foibe. Betsaka araka izany ireo fitarainana voaray ny fitaleavam-paritry ny raharantany sy ny fananantany Atsimo andrefana noho ny fanorenana tsy ara-dalàna ataon'ireo olom-boafidy eto amin'ny commune ny Befandriana Atsimo distrikany Morombe ka nidina ifotony nijery ny zava-misy marina sy nitondra fanentanana ho an'ireo vahoaka ny teknisianina. Lala toy lalana inay de lalana tsy toy eto moa zany fa iroy de lafa nataondreo zany ny fiedian-draha toy nataondre mpagnarivo aty rety ben'ny tanànany Befandria ao namboarindrozy lakorindrozy toy fa amboarindrozy manda raha toy ato de nakisakindreo zany raha toy nialy fokon'olo Befandria abiaby vahoakany Befandria zany na izay lafa tsy nankegny ny fokon'olo lafa iro nagnoran-draha toy fa tsy nagnengy zany ny fokon'olo abiaby ka da manaka ambatako zany maanaky Befandria anakay tsy toy ny lala itsakanatsika nany toy fa raiky nalarozy toy zany ny tena lala. Tatitra ny zava-misy ho an'ireo manampahefana isan-tokony no ataon'ireo teknisianina nidina taty antoerana. Izay no jereny aty hoe manaraka an'izay ve le zava-misy sa tsy manaraka an'izay. Rehefa tsy manaraka an'izay le izy dia miezaka izay manao ny rapport avy eo izay moa zany zao manao mesure rehetrarehetra aloha mba ahafahantsika mahita hoe inona marina tena zava-misy aty atoerana. Eto zany tsy misy hoe paharato na paharato zany mihitsy fa ara-teknika zany idinana aty fotony dia avy eo zahay rehefa manao mesure rehetrarehetra zay dia mahita amin'izay hoe izy ny tena marina dia
alefanay ny rapport manao rapport zany zay après amin'ny lehibe moa zany fanaovana ny rapport zay dia manome recommandation eo anivon'ny service zay hoe zao zany ny zavatra tokony atao par rapport amin'izay zavatra zay. Tsy hivina moa fa efa tafiditra ao anatin'ny drafim-panajariana ny tany eo anivon'ny commune na ny SAC schéma d'aménagement communal ity lalana no tapena ny olom-boafidy iray eto Befandrianan-Tsimo distrikany Morombe ity ka takin'ireo vahoaka ny handraisana fepetra amin'ireo rehetra nandika lalana. Miditra eo amin'ny dingan'ny famaranana ny fifanana ara-panatanjahantena natokana ho an'ireo mpiasa mpanjakana na ny AZF eto Analamanga. Any Manakara no anatanterahana ny fifanana nasionaly amin'ity taona ity ihany. 80% sy Tantela Andriambelo no hitondra ny vaovao. Mpiasa mpanjakana mahery ny 3 arivo sy ray alina no andrasana amin'ny fifanana nasionaly ny AZF izay ho atao any Manakara. Taranja 17 no ifananana ary taranja vaovao izay nampidirina tamin'ity taona ity kosa ny Entpal. Efa mamaraparana ny fifananana ho an'ny fifanitsanana régional ny AZF amin'izao fotoana izao ka nisan'izany ny teto Analamanga. Ny Analamanga raha ny zava-misy eto Analamanga dia ny sport individuel dia efa tapitra fa ny sport collectif ny basket zay faranantsika ny androany satria kely napetraka tsy maintsy mandray anjara amin'izay national régional fa afaka mandray anjara amin'ny national. Nefa tsy voatazo noho ny fangatahany ministère vitsivitsy zany zay tsy nandray anjara tamin'ny régional sy le any amin'ny faritra dia amintsika miteny zao dia afaka mandray anjara ny mpiasa mpanjakana rehetra zay tendray anjara amin'ny lalao national izay atao any Manakara ny 17 au 29 août ho avy zao. Manoloana ny fikasan'ireo mpikambana sasany eo anivon'ny AZF ikarakara fivorimbe tsy ara-potoana izay mitaky ny amerianany regny fifidianana izay efa vita teo aloha dia nambara ny filohan'ity rafitra ity fa tsy maintsy tanteraka ny fifanana nasionaly izay atao any Manakara. Misy fitoriana napetraky ny AZF le fitoriana anankiroa le voalohany suspension les décisions 006 tamin'ny 8 juillet ny faharoa annulation les suspensions no rejeté fa ny annulation mbola mandeha dikan'izany ambolena sy fanakorotana fetretana resaka fifidianana ny filohan'ny AZF amiko dia zany président ny AZF lany amin'ny fomba-radalana tsy azo ekena ny fanakorotana ary teraka korontana amin'ny mpiasa-mpanjakana zay zavatra atao zany ary tsy tompona andraikitra amin'izany izy ny AZF foibe. Amboara sy medaly no azon'ireo ekipa tompon-daka tamin'ity fifanana régionaly ho an'ny Analamanga ity ka nisantatra ny lalao famaranana ho an'ny taranja iombonana ny taranja basketball. Anisan'ny voka-dalao misongadina any teo amin'ny sokajy vétéran izay natompon-daka ny ekipan'ny justice na ny fitsarana izay nampindrika ny présidence tamin'ny isa 7 no 3-3. Eo anivon'ny AZF izay ihany araka ny efa natsiditsidiky ny filohany teo taorian'ny fangatahany ireo mpikambana sy mpisehatra eo anivon'ny AZF ny amerenana indray ny fifidianana eo anivon'ny ity rafitra ity izay efa nandalo tamin'ireo ministera tompony andraikitra dia fantatra fa anatanteraka fivorimbe tsy ara-potoana na assemblée générale extraordinaire izy ireo Rampitso Zuma etsy amin'ny kianja bareny Mamasina. Ny fanampanazavana mikasika izay. Toy ny valiny fangatahana nataonay satria manoloana ny fanapa-kevitra teo amin'ny fiadidianan'ny Repoblika tamin'ny anaran'ny doléance dia tsy maintsy averina ao anatin'ny 30 andro ny fifidianana zay ho filohan'ny AZF zay nitanterahana tamin'ny 9 febroary 2024. Ankehitriny zany dia miroso amin'ny assemblée générale na ny fiatsona fivoriana tsy ara-potoana zany fivorimbe tsy ara-potoana ny Zoma izao eto amin'ny salle de conférence eto amin'ny Barea Mamasina. Ny lahadinika amin'izany zany dia ny ananganana ny comité électoral anomana ny fifidianana tsy ho ela zany ary zay filolany eo no hitantana sy karakara ny championnat national any Manakara. Ny fivorimbe izay atao amin'ny Zoma fa 7 aogositra ho avy zao dia ho atrehany solitenany ministerany PIA zany hoe ny ministère fanatanjahantena sy ny tanora ary ihany koa ministère ny fonction publique zany dikan'izay ara-dalàna ny fivoriana.
mialohan'isy rahantsika ny mikasika ny fanatsarana ny herinaratra ny Tomasina dia fantatra vao zao ariva izao fa efa tonga ny Tomasina ireo tarby mirefy 70 kilometatra izay nafarana maika tamin'ny fiaramanidina mba noizana ny famatsiana herinaratra amin'ny tetika Savolobe sy ny amin'ny lalam-pirenena faharoa iny amin'izay fanatsarana ny famatsiana herinaratra ao Tomasina izay. Zay ihany koa mamarana ny fampahalalam-baovao ankasitrahantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany misaotra ny ekipa niarana anatontosa ihany koa Iantsarakotomanana no iaraka aminao manomboka rampitso ny tenako mametraka ny volo mamandra-piona ao amin'ny alatsinaindray mirary sorto klasy toko vavy.